Miarahaba atsika mpanaraky ny pejy, miarahaba ihany koa atsika vahoaka malagasy isa tokantrano any. Araky ny nampanantinaiky moa dia androany aho dia hanao video hafatra ho an'ny fitondram-panjakana zay taritiny colonel Mikael Anjenerina sy ireo gouvernemanta zay mpiara-midia aminy. Misy hafatra kely tiako apita sy zavatra kely tiako resahana androany, indrindrandrindra mifanandrify amin'iny fandehanan'ny filoha niaona tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Zao zany le hafatry tiako apita aminareo mpitondra fanjakana, indrindrandrindra ianao andriamatoa filoha. Aza maika ny hanao fifidianana. Aza maika hanao fifidianana hoy aho satria inona no antony? Firenena azo lazaina hoe tao anaty lavaka i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no hostomina miakatra tao. Zany nefa tsy ho moramora ny hanitonana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana sy ny firenena ao anaty lavaka. Tsy ho vita anatin'ny fotoana fohy velively zany. Ka zany mahatonga ana miteny hoe aza maimaya ny hanao fifidianana, na izany manery na ny Union Africaine na ny SADC hanery amin'ny fifidianana dia manana zo malalaka itsika firenena malagasy amin'ny fananatsika fiandrianam-pirenenatsika tsy hanaika ny fanerena ataon'ny Union Africaine sy ny SADC. Inona mahatonga ana miteny an'izany? Nitarin'ny fitondrana mapara 5 taona ny teteza mita teo. Inona mba nataon'ny SADC sy ny Union Africaine? Tsisy, nankatoaviny aza. Nandalo ny fifidianana tsy manjary rehetra teo teto Madagasikara. Inona mba nataon'ny Union Africaine? Nankatoaviny ny fifidianana nisy hosoka. Ka zay ny mahatonga ana miteny hoe tsy misy antony tokony hiainoatsika na de kely monja ny fanerena ataon'ny Union Africaine sy ny SADC amin'ny hanaterahantsika fifidianana anatin'ny fotoana fohy, na izany resaka tondrotra zany, raha tokantranotsika malagasy zany, raha tokantrano firenenantsika malagasy zany, ary tsika de tokony hametraka foana indrindrandrindra nareo amin'ny fitondrana ny fanomezan-danja ny fiandrianam-pirenenantsika. Zay ny mahatonga amin'ny teny hoe aza maimay amin'ny fifidianana, na 5 taona io arena aloha le firenetsika, ho vao aloha le fari-piainan'ny malagasy mba hiakatra amin'ny tsaratsara kokoa, zay vao miditra amin'ny fifidianana. Eo ny Union Africaine sy ny SADC manery ankolaka na mivantana mihitsy amin'ny hanaovana fifidianana ao anatin'ny fotoana fohy. Etsy andanina izy moa ny eto Madagasikara no maimay an'le fifidianana hanaovana ny fifidianana io. Dia ny antoko TIM zay tarihana andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny antoko TIM no maimay hanaovana ny fifidianana io anatin'ny fotoana fohy satria te hametraka ny Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ry zareo. Ny antoko mapara zany moa zavatra efa tsy existe atsony zany, efa antoko politika efa ampola zany, efa ampola ozy ray zazavavy mirary, efa ataon'olona fimezana fotsiny zany. Ary mapara tsy mitaky an'io fa ny hivadika palitao zao no eritseritsy mapara fa ny TIM no
manitsikitsika hanatirana amin'ny fifidianana eo ka ny vahaolana omeko anareo mpitondra fanjakana mahakasika ny team de zao. Engaviko nareo mpitondra fanjakana habela malalaka aningara valimanina hanokatra ny Tico. Na misy aza ny trosa amin'ny resaka jiramasiny amin'ny resaka impôt sy ny tariny ameo fahalalana izy am'izay possibiliteny avitany manokatra mandoa zay trosany agny avelao izy hanokatra malalaka ny orinasa Tico sy ny Magro. De reo mpikambana team zay efa volofotsy tao Magro manangatanana Abdiny Ravalomanana miasa ao amin'ny Tico sy Magro daholo mba tsy ho faty antoka no fanaovana tanana ohatran'izao tanatin'ny firy-taona zay. Zay no vahaolana tokony hatao amin'ny antoko team. Mitodika aminareo antoko team ihany koa nareo maimay manera fifidianana io. De raha atao i fifidianana io amin'ny tsy zavatra maro tsy tomombana am'izao, zavatra tokony alamina am'izao satria raha ny tetikasan'ny fitondram-panjakana am'izao dia hanao mangarahara ny resaky fifidianana ary ny fifidianana ao anatin'ny 24 ora ny valiny de efa mivoaka. Zany hoe hatao mangarahara tanteraka ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy ho vita anatin'ny fotoana fohy nefa na ny fitaovana ampiasana am'izany na ny hanovana ny lista hanavozana ny lista elektoraly era Madagasikara. Ka raha ianareo team no insiste hanao ny fifidianan'io mbola tsy misy zavatra tomombana zao de rehefa tsy lany ao ndray de indray tabataba hoe fa hosoka mangalatra ndray tsy aleo ve nareo team miandry an'ilay le tafapetrapetraka tsara ny zavatra rehetra miroso fifidianana rehefa lany Ravalomanina de lany zany rehefa lany zay lany eo de lany arabasoa arabatsara zay safidin'ny vahoaka malagasy eo fa aza mba manne maimay ohatrany bokanambady de rehefa avy eo ndray hitondra soflera ndray sa inona ndray fa tsy mangarahara avelao ny fitondram-panjakana hanao ny lamina tsara hampiverina an'ilay firenena amin'ny laona. Zay zany no hafatra tiako apita aminareo mpitondra fanjakana indrindrindra anao andray matoa filoha averiko foana fa tsy mora ary tsy ho vita anatin'ny fotoana fohy ny hanarenana ny firenena zay ny potehiny fitondrany mapara teo aloha io. Na hanarenana ny toetsainy malagasy tsy ho vita anatin'ny fotoana fohy satria ny malagasy de azo lazaina miaina tanteraka tao anatin'ny diktatira fahasimbana toetsaina maro ny olona simba fiainana tamin'ny fitondrana mapara teo. Maro olona potoka fiainana tamin'ny fitondrana mapara teo ary niaina tao anatin'ny diktatira tanteraka ny vahoaka malagasy indrindrindra amin'ny tsy fahalalana miteny. Ohatra azo lazaina raisina tanana reny olona nanao partage fianakaviana ankonana ray nanao partage na publication fotsiny de tonga de nitsenain'ny fisamborana teo Ivato. Vao maika zay mpitabataba mpanakiana reto ve tamin'ireny fotoana reny raha tany tonga de tsisy tribunaly angamba fa tonga de tsy afay direct angamba ro nanaterina anay. Ary nisy olona niteny amiko aza fantatrin'izay olona zay raha hitany ty videoko ty niteny amiko hoe zandry mitandrema anao fa ao anatin'ny listra arain'ny fanjakana maso ianao tamin'ny fitondrana mapara teo. Raha hitany zay olona zay ty videoko ty de tadidiny tsara ny zavatra niresahany tamiko. De za moa miteny aminy tam'izay hoe ty za olona tsisy dikany ty ve tsy homenatra io fitondrana lehibe io no za olona majinika tsisy dikany ty no handeha osamborona aza manao zany ozy ianao zandry fa tsy mahay an'izany tsy mivaky lohan'izany efa misy lista ozy fa sira 100 isan-drato ozy tamiko fa efa ao anatin'ny aray maso anao ka mitandrema ihany misaotra anao nampandrean'izay. Tapiren'izay nisy ihany koa raha namana ray koa niteny amiko koa olona ray koa hoe ao nefa misy lista indrindra
nareo diasporana le mpanakena fitondrana fa misy lista lava be io asany nampanao commentaire manohana gny video ataonareo de fa ao aby i agnarany mpanao commentaire voaporofo le izy tamile olona voasambotra tao vato tena voaporofo olona nanao partage fotsiny zany a ny zavatra niainatsika vahoaka malagasy tamin'ny fitondrana mapara teo ka zay zany mba tiako tenenina hoe tsy moramora ny anarenana zany rehetrarehetra izany indrindrindra lay fahatrany le vahoaka malagasy sy fahatrany ny firenena malagasy amiko de anisany mankasitraka ny fiaraha-miasa amy rosianina ny tenako tena mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny rosianina sy Madagasikara ny tenako ary azo antoka fa isy fanantenana satria raha manara-baovao tsika de fa ela be i filoha rosianina io no niteny foana amy firenena Europeanina hoe avelaonareo Afrika iadana aminarena ajanony any fanandevozina sy fanoronan-karena ao amin'io Afrika io zany hoe mety hisy ny eritseritra hoe tsika hoe nga ho avelany hoe hangala rena koa raha ohatra moa maka ny tombotsoany izy ka manana tombotsoa lehibe amizay koa tsika Malagasy inona moa tokony ny olana 50-50 inona tokony ny olana toy zay firenena zay ny taonany arenatsika tao nefa mijery fotsiny fahatratsika raha misy tsara ny fitondram-panjakana amizao moa milaza fa hoe ivelatra amy firenena rehetra fa zao zany teteny eto hoe ataova ambokambon-javatra fotsiny de firenena efa tsy nijery any tena tombotsoan'ny malagasy ny firenena Madagasikara hatramizay fa lay tena hoe hijery ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy Madagasikara no tena ifanto fa atao ambokambon-javatra fotsiny na resaka ara-diplomatika na zavatra ambokambony zany nanaovana le firenena efa napinina fatiny foana atsika Madagasikara zay no lava zay no foya fa zay zany mba tiako hapita amitsika mpitondra fanjakana zay taritiny filoha kolonely Mikael ampidiro amy sofina gauche avay droite ny fanaratsiana etseroa fa araky ny teneniko foana de hoe miasa foana zany ny resultat no amalina reny rehetrarehetra averiko foana tsy mila manao fanamarinana sy démenti sy fa asa foana fa na inona ho atao ao na inona ho atao ao ny mpanaratsy de hanohy anaratsy foana ny mpanosy fotaka de hanohy anosy fotaka foana na fa hitondranao profita maso sy raha fa ny resultat no hamalina zany rehetra zay nanao video ty zao araky ny lohateny ambony eo moa de ho hafatsy ho anareo mpikambana rehetra ao amin'ny antoko team nanao video ty zao satria hitako fa tsy de faly amiko loatra ny mpikambanao amy team tamin'ny video nataoko farany ao de eto de te hitondra fanazavana sy fanokafa-tsaina kely ho anareo mpikambana ao amy team alohan'izany nefa de tiako ny ampafantatry anareo fa zaho efa noresako teto zany zaho de anisany nanohana Ravalomanana taloha ary anisany nitolona tao Ambohidratovo rehefa lasa nandeha tany Afrika Atsimo i Andriamatoa Ravalomanana anisany nitolona tao Ambohidratovo tsy akijanona fa nijanona za rehefa taty aorina rehefa nahita ny fandehan-javatra tsy verenako tsony moa iny fa efa zavatra nyresako teo aloha igny efa hitanareo daholo ny zavatra nyresako teo aloha ka eto zany hanokatra kely ny sainanareo mpikambanao amy team satria misy antony mahatonga ana hoe nijanona tsy fanohanana Ravalomanana taty aorina
Ny ati-dohatsika mety tsy hitovy, ary zay tsy hitovizany ati-dohatsika sy ny saitsika zay mihitsiny no nahatonga anaka niala tsy nanohana Ravalomanina tam'izany fotoana zany, satria ny anahy zany tia ampiasaiko, ampandinihiko, asaiko mamakafaka fa tsy ohatrany nareo mpikambanao amin'ny Tim, ohatrany Vonganovy, ohatrany Tanimanga. Ianareo ve tsy mahatsapa hoe Vonganovy sy ohatrany Tanimanga nareo mpikambanao amin'ny Tim? Tsy tsapanareo ve zany? Holazaiko anareo hoe inona no antony voalohany natonga anahy nijanona tam'izany fotoana zany. Isika miteny fitondrana Ravalomanana ny asa daholo ny olona nanana asa, nisy ny orinasa Tico Magro, fanontaniana petraka aminareo satria mba nanadihady any tam'ny fitondrana n'Andriamatoa Ravalomanana hoe orinasa inona moa no natrangany Ravalomanana teto Madagasikara nandritra ny fitondrana. Magro, Tico efa nisy taloha reo fa reo vao maika niroborobo tamin'ny fitondrana, ary ekena zato isan-jato fa maro olona niasa. Fanontaniana mipetraka ao amin'ny fanjakana malagasy ve ny Magro sy ny Tico? Non ny valiny an'Andriamatoa Ravalomanana. De ny tomombaritra an'ireo makaiza makany aposiny malagasy ve sa makany aposiny mpikambanao amin'ny Tim? Makany aposiny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa mba mitenena nareo tamin'ny fitondrany Ravalomanana ty orinasa tia de natsangany Ravalomanana ho an'ny fanjakana malagasy, ty orinasa tia de natsangany Ravalomanana tamin'ny fitondrana malagasy, tamin'izy mitondra ohatrany tsy naheno ary tsy nahita na ray maty aza. Namboatra lalana ohatran'izao vitany lalana, oui, je suis d'accord, namboatra lalana, fa lalana ivoany vokatry itomany ny tombontsoan'ny Andriamatoa Ravalomanana ny prioritaire nanamboarany lalana ahamoramora kokoa ny tomana ny vokatry Magro sy ny Tico. Zany ve tsy azonareo mpikambanao amin'ny Tim zany? Bon, ajanoko ao momba an'igny. Fa itia no tena mahavonganovy anareo mpikambanao amin'ny Tim sy mahatanimanga anareo mpikambanao amin'ny Tim. Amiko ny antoko Tim de tsy antoko politika fa antoko mpianakaviana. Averiko indray, ny antoko Tim de tsy antoko politika amiko, am'za mampiasa atodo fa tsy ohatranareo, fa antoko mpianakaviana. Eo le mahavonganovy anareo mpikambana rehetra manarivony amanaliny io, Vonganovy tsy Tanimanga daholo nareo ao anatin'ny mpikambana Tim raha ny fandraisako azy. Mialatsino fa zay ny ampisokatra kokoa ny sainareo ny tenenako an'izany mivantana. Mialatsiny amin'ny fomba fiteny ifonana mialoha. Rehefa misy ny fifidianana, rehefa tsy milatsaka Andriamatoa Marc Ravalomanana de soany vadiny, soany zanany. Raha raisitsika ohatra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany tao dia ny zanany no nalatsaka ho candidat ben'ny tanàna Antananarivo. Tsy matsiaro Vonganovy sy Tanimanga ve nareo mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny mpikambana Tim am'izany? Tsisy olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana sy manana-tsaikefa zany ny mpikambanao amin'ny Tim fa Vonganovy daholo. Zay mahatoko mpianakaviana anazy fa tsy antoko politika anazy. Ny mahatoko ny politika anankiray de ny mpikambana rehetra fa tsy anao rery mpanorona. Raha ianao mpanorona anao anatin'ny antoko politika tsisy mpikambanao, inona mahatoko politika anao na mahafikambanana anao? Fa ny olona marobe mpikambanao no mahantoko ny antoko ray tsy mahafikambanana ray. Zany hoe mba hatokony homena lanja ny mpikambana rehetra ao anatin'ilay antoko na ao anatin'ilay fikambanana. Fa ianareo mpikambana Tim amanaliny ao de Vonganovy daholo zany tsy Tanimanga, tsy misy manam-pahaizana, tsy misy manam-pahalalana, tsisy mahazaka an'izany ben'ny tanàna zany. Zay
de ahoana moa tsy mahavonganova anareo am'zany? Reny Ribodo firy taona, amapolo taona nanompo Tim, nanompo Ravalomanana, lasa nanao indépendant, nanao indépendante. Zany ve zavatra tsy mahatonga saina anareo mpikambanao amy Tim zany? Fa rehefa misy ny olona mitsikera na manakiana na miteny zavatra marina de lazaina fatahorana ny Tim, fatahorana ny Ravalomanana olany, zany foana anisan'ny mahavonganova anareo koa, satria tsy mandefa saina lavitra fa zay mba takatry ny sainareo. Tsy fitiavana fatahorana. Inona moa ny tokony atahorana na tokony Tim? Inona moa le mampatanjaka na toko Tim? Raha natanjaka na toko Tim, efa tsy nipetraka ela be teo ny fitondrana mapara zay napidikizy ny firenena malagasy na ampijaly voaka malagasy teo. Inona ny vitanareo Tim? Tsisy. Tondra souffleur sisa nataonareo teo, ka matanjaka amin'ny ahoana sy atahorana amin'ny ahoana moa nareo? Tsy niongana teo fitondrana mapara mandraka zay ary nofonofo ny alany fitondrana mapara teo raha tsy nihetsiky n'iny ZNZ sy nitsanganan'ny Kapisaty iny. De inona le mampatanjaka anareo ireharehanareo sy le hoe atahorana ny atoko Tim? Inona? Zay fotsiny tiako tenenina aminareo androany, mba hampisokatra kely ny sainareo ao amin'ny atoko Tim. Fa tsy zany foana mahatonga ana miteny mitovy foana nareo atoko Tim sy natoko mapara mpikambanao, satria samy fanatika be tsy misy mandefa heritreritra lava, resaka fanatisme daholo. Mitovy foana ny mapara sy ny Tim ny toe-tsain'ny mpikambana tamin'ireo. Zay no azoko avaly anareo, tsy faly amiko loatra anaty commentaire regny milazo hoe atahorana amin'ny fifidianany, zay tsy anaovana fifidianana malaka tsy atahorana ny Tim zay no azoko hamalina anareo. Zay indray aloha fa miala tsiny fa nataoko direct be le resaka mba hampisokatra ny sainareo tsara ary dinio tsara hoe marina ve zany zavatra teneniko zany sa tsy marina, zava-nisy ve zany sa tsy zava-nisy? Zay fotsiny.